fa ivoaka amin'iny volana aogositra iny kosa ny teti-bola mpanjakana nasiana fantsiana ho amin'ity taona 2024 ity raha nambaran'Andriamatoa minisitry ny vola sy ny teti-bola tamin'ity androany ity mandrina ny 50 tapitrisa dolara anoany ny fanampiana arabola avy any ivelany voafaritra ao anatin'ity teti-bola mpanjakana nasiana fantsiana ity raika izao tanterany Ravakan'Andriamanalina sy Mamra Samuel izao. Hatolotra ny herinandro ambony hodiniana sy hotapahany ao anivony ny antenimieram-pireneny ary ivoaka ny volana aogositra fa rahafantarany teti-bola mpanjakana nasiana fantsiana hoy ny minisitra vola sy ny teti-bola. Manodidina 50 tapitrisa dolara fanampiana arabola avy any ivelany ao anatin'ity teti-bola mpanjakana nasiana fantsiana ity ho amin'ity taona ity. Isan'ny mandray anjara amin'izany ny vondrona Europeanina. Ankoatra io fanampiana arabola amin'ny teti-bola mpanjakana nasiana fantsiana io dia misy ihany koa ny famatsim-bola mitetina 5,700 tapitrisa euro izay ampiasaina amin'ireo tetikasa hafa ary tsy miditra mivantana amin'ny vola mpanjakana. Marihana fa io fanampiana arabola tsy averina io dia tafiditra feno ao anatin'ny FED andiany faraika 12 izay hatra mandritra ny 7 taona, izany hoe ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Budgétaire anoany amin'ny 150 millions de dollars ny farafakely zany no tafiditra amin'ny vidéo azadimy fa tsy tafiditra amin'izay raha le ny mikasika ny européenne tao zany misy budgétaire ny azy 97 millions d'euros ao anatin'ny taona fa ankoatran'izay 455 millions d'euros no atolotry dia ampiasaina aty amin'ny projet izay tsy voatery miditra amin'ny teti-bola mpanjakana mivantana fa kosa manampy ny fanjakana ny société civile ny organisation non gouvernementale sehatra tsy miakina amin'ny fampandrosoana ny tetikasa izay mikasika azy sy amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy. Andalana mora ny fanazavana ny dingana amin'ny famoahana ireo fanampiana ao anatin'ny FED andian'ny faraika 12 amin'izao fotoan'izao. Asa mankatrehan'ny ministera tompona andraikitra araka izany ny fampandehanana ny bureau d'appui à l'ordonnateur national izay rafitra ireo anivon'ny ministera vola sy ny teti-bola isahana ny fampifandraisana ny fanjakana malagasy amin'ny vondrona Europeana.